tompoko vavy efa taona sy tapany zao no miainantsika ny mafy tao anatin'ny krizy fito amby folo martsa 2024 raha avy ny repoblika fahatelo very fana mbola velona ny malagasy aiza ny lalana aliny nanolona izany tsy nitaza-potsy ny tenako fa nataoko zava-dehibe sy vaindondrara ny fitakina sy ny famerenana ny ara-dalàna ary ny fampodina ireo sesitany politika rehetra tsy akanavaka tsy nampihevitra na ny fandrahonana na ny firangarangany basy vokany 20 martsa 2024 niaraka teny Ambohijatovo isika ny 10 novambra 2024 nogadraina aho sy ireo namako ary natao takalinaina nentina ny tety fonja ny rodorodo nakahery ahy ianareo tamin'izany marika ny naneonareo ny fiaraha-mitolona amiko makasitraka tompoko raha nivoaka ny fonja ny tenako ka natosika hiala ny ampilafy ny poirako dia matoko iahy ianareo fa tsy mbola nivadika tamin'ny tanjona izay ny faneketsika ho famerenana ny ara-dalàna aho ny 20 aprily 2024 nametraka ny filatsahako fidina ho filoham-pirenena aho tsy avelantsika ho verimaina ny tolona sy niezaka nataontsika ary tsy eketsika ho ny safidy diso no animba no avy feno fanatenana aho Madagasikara tsy manavaka ary tsy hanilika ny zanaky ny firenena rehetra na iza no hanainga ny diantsika hanamboatra Madagasikara vaovao araky ny ilaitsika sy aniritsika azy isika ka ianareo no tokoko amin'izany ary izao no tokonareo fihavanana sy fifankatiavana no apinga hoentitsika miady tsy misy fahefana azo ao anatin'ny jadona sy ny fisaratsarana ary ny fanirikiliana sahia ary mijoro efa voasoritra ny lalantsika roso ny dia Tanindrazana tsy akanavaka tompoko lahy sy tompoko vavy faly aho miaraba sy mirasoanareo mpampianatra sy mpanabe matianina ny tenako nampianatra tamin'ny ambaratonga rehetra hatrany amin'ny EPP ka hatreny amin'ny université mpampianatra mpanabe vonona iaraka aminareo anandratra ny asin'ny malagasy sy ny firenena malagasy zay rahantsika manaiky fa latsaka ambany dembany ankehitriny lafinjavatra telo lehibe no ezahana apetraka voalohany momba ny olombelona sy ny sosialim-bahoaka ny olombelona ny tanjona sady tomponantoka amin'ny fampandrosoana noho izany dia homena toerana lehibe ny zon'olombelona ny asina maha-olona ny tanana toerana lehibe amin'izany ny fampandrosoana sy fanatsarana amin'ny lafiny rehetra ny fanabeazana sy ny fampianarana ajorontsika ny rafi-pampianarana mamolavola olombanina mahay manimiasina ny tenany ary mahay manimiasina ny hafa ny rafi-pampianarana manome fahaizana sy fahaiza-manao antoka amin'ny fananana asa mendrika na amin'ny famoronana asa ho an'ny tenany faharoa momba amin'ny fanjakana apetraka ny sata republikanina ampiarina tsaka ny sendava ny fisarahan'ny fahefana dia ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpanantanteraka ary ny fitsarana ampiarina fanapaream-pahefana tena izy homena lanja manokana amin'izany ny fokon'olona apetraka ny fitantanana mangarahara mba hanjakan'ny fampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka fahatelo momba ny toe-karena ny asa ny fomba azo antoka indrindra ny fampirobona ny toe-karena
ary ny asa koa no azona mitsinjara ny ire-pirenena amin'ny tsirairay. Noho izany dia ny fampananana asa mendrika no atao lahara-pahamehana. Ny tanatoerana lehibe amin'izany ny fambolena, ny sehatra tsy miankina sy ny sehatra asa maro tsy voatanisa. Apetraka ny fepetra rehetra azona manamora ny fampiasam-bola antoky ny famoronana asa. Ho amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny firenen-kafa mba hampisokatra ny lalam-barotra ao anatin'ny fanajana izy eo makasy ny firenena malagasy. Ho avoazina sy ho atsaraina ny lalàna sy ny rafitra ny fitrandrana ny ire-pirenena mba hisiny ny tamberina azona manatsara ny fari-piainan'ny malagasy tsy akanavaka fa izay no any antoky ny fanomezana asinazy. Voarakitra ao anatin'ny vinam-piarahamonina ny antsiprian'ny mikasika ny fandarana asa. Voakasika amin'izany fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny fampandrosoana ny ambanivohitra, ny fitaterana, ny angovo, ny tontolo iainana, ny arenan'ny kibon'ny tany, ny kolotsaina, ny fanatanjahantena, ny fialam-boly sy ny sehatra asa maro tsy voatanisa. Ireo ny fanambimbonantsika ko manangy anareo hiaraka amiko hanandratra indray ny asin'ny malagasy ny firenena malagasy. Manasa anareo ary aho safidy ny kandidara Trema William laharana faharoamby telopolo na fahatelopolo roa ampy. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Fokon'olona maso mandidy, faritra maso mandidy, voninkiaro ny are-pirenena. Mitrakafa asatomany Fidio, Tabera, laharana raiky amin'ny telopolo. Ny androandroany dia natokatsika ifampiaonatsika izay nomeny sodrano matoto lazomazara tidorasika. Zaho dia mbola sy mamerina eto foana iaho ity miavaka amin'ny endriko. ino mangatao sodrano satria tsy misy raha alohan'ny fandrehatrany no hoe nitsodrano zava-mahery eo anivon'ny fiainana andavanandro ny malagasy no tanterahan'ny filompon-kitana malagasy Tabera Randriamanantsoa Arabaky teny nanerana faritra maro teto Madagasikara io fomba fiteny malagasy talohan'ny fotoana fampelezan-kevitra. Tsy nataony faharoa ny tsodrano avy tamin'ireo ray aman-dreny nipoirana sy nahitana masoandro ary indrindra ireo vahoaka malagasy avy tamin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Manana ny asiny ny atao hoe vahoaka ho an'ity kandida ity satria averinombenombieny ny teny famantarana azy manao hoe fokon'olona maso mandidy sy ny hoe faritra maso mandidy. Isan'ny mahasarika amin'ny filoha Tabera Randriamanantsoa ihany koa ny fiarovana ny are-pirenena sy ny tombontsoa iraisa vahoaka malagasy tsirairay ao amin'ny faritra misy azy. Ao asika hivondrona hiaradia amin'ny hitasika fa mety. Fokon'olona sy faritra maso mandidy ary fiarovana ny are-pirenena malagasy. O meu universitário é Manazar. A mulher foi para a aventura bicho, a festa que universitário para Manazar. Isso é propaganda. Ny vahoaka malagasy hoy izy no tompo ny fahefana amin'ny Madagasikara. E chora para o roubo. Fokon'olona maso mandidy, faritra maso mandidy, voninkiaro ny are-pirenena.
Kabera. Allora Rosi, era piacendo di fare una bottiglia che fa una roba, bottonga di manuka, ok. Allora Rosi, raha vao tonga ilay izy dia misy kabary kely ataoko dia trano dia manomboka fa somary taratara zay be embouteillage be. Way tena andro atao be zao lesy tena miverena hitaka zavatra nazo anao toa reny tena grave tena loza andro atao be zao anahoana ianao zay tena naratra mihitsy ianao tokony any an'hôpitaly angamy ianao aloha angama maka ny hôpitaly mihitsy fa maratra ianao tena olon'andriamanitra mihitsy anao président fa mbolenao indray no mividy ny fanafody teo a inona letsy no atao lasa ny olona ny poketra ny tsy mifanana ny tena grave angeheta andro atoandro be zao tsy matahotra an'andriamanitra letsy zao hainy letsy mba natranatra amlaha raha afaka manao soolona manaova soolona foana ny fiainana mandalo ihany mariny zany président manana irana ange zao ny fiainana angiabe ndre le olona koa zany hoetiny tsy fisina dia tena manaonao foana dia ny olona koa re zany nge vola netiny angalariny dia mbola tanany sakafo any an-trano dia mety mbola anjavany ekolarin-dranany fidina ange fa mety tereniny tsy fisina ihany koa le olona me mitomby any zao ny alatra sy ny fisirokina kolikoly manderaka iezakitsika ry bendra andamy matrara hikarakara momba an'izany tena marina mihitsy zany tompoko fa raha tsy misy olona mijoro mihitsy vonona tena hiatrika an'izany tena ohatran'izao foana ny fiainana malagasy sofa nisy anao aloha fa raha tsy zany tena zay ry bendra nitsanganako mampalahelo le firenena mangirifiry le vahoaka jerena zay vahaolana amin'izany rehetrarehetra zany mahatonga ny firenentsika tinamasaka katerena dia ny tsy fananany mpitondra zany volonté politique ampandroso ny firenena ary reo mpitondra reo dia avy amin'ny fahatana tonga teo amin'ny fitondrana zany no ny zava-misy eto amin'ny firenena na koa zay mpitondra toy izao olona sasasasany zay milatsaka fidiana kanefa dia olona nandray mitompona ndraikitra tamin'ny firenena teo no nazomony vola fa mitsiry anatin'ny fony avy atranoray sy ny familia ny latsaka fidiana fotoam-pirenena kazakazany rovoaka zay kosa zany tena kosa dia mpanao-mihevitra ny tena ko mpanao politika matianina satria tsy mananasa tsy mifanaovana politika ka noho zany dia manana fatahoran'andriamanitra ary manana ny programmako matipaika aho dia fomba ny lalana zao dia ovatsiana fitaovana fanamboaran-dalana ny firondroana otrimy folo amin'ny zato ka idirika eo zany zay tsy mahavita ny lalana satria omena vola io amin'ny vola-patsakana dia tsisy dia mba io zany no amikoafana ny lalana
ary momba ny ataontsika hoe ny tanora sy ny projet zay ananan'izy ireo zay tokony ataozy dia ovatsiana vola zany misy vola zay azo ampindamina any projet zay momba ny développement ary 50 000 projet zany isan-taona no tsy maintsy omena ny ireo projet ireo zany ary momba ny sécurité publique dia zany hoe ny fandrimpahalemana dia ny ampiarina ny dina ary avahana mihitsy ny asan'ny dina sy ny asan'ny fitsarana tsy mitsapatsapaka amin'ny zavatra vitan'ny dina ny mpitsara zany momba ny ataontsika hoe fampitovina ny vehivavy sy ny lehilahy dia amin'ny recrutement indrindra ataontsika hoe olo atao mpiasa-patsakana any gendarme na ninona zany dia ampitovizina 50% ny lehilahy 50% ny vehivavy ary momba ny mpampianatra dia loharanon'ny fahalalana ka apetraka amin'ny toerana misy azy ny mpampianatra ho zavatra takiany mpampianatra io tonga eo zay dia tsy maintsy tanterahana io dia atao gratuit zany ny fampianarana amin'ny primaire ka obligatoire zany am'izay fotoana zay dia tsy maintsy mianatra ny zanakitsika mba tsy ho bado zany ny momba ny vulgarisation sy ny mécanisation ny agriculture sy ny élevage mba ahitana rendement ary ny zavatra momba ny ataontsika hoe barrage ny anaovana nireny momba ny fambolena zany ampidirana rano dia fanjakana ny antoka azy aby dia anjaran'ny vahoaka zany no mamokatra ny fahasalamana dia atao gratuit koa ny any amin'ny CSB sy ny CSB2 sy ny CSB1 dia tsisy fanafody vidina zany any ary ny fanampinay am'zany dinanay zany am'zany programanay zany dia 10 taona dia ampy satria ny zavatra mahafinaritra sy ny riko hatram'izay dia ny fomba ny fahalalana olona zay nataony andriamantoa Mandela ka mba malala olona mihitsy mifijaliana tsy misy ny asa ataonay zay tsy mamavita hoe ho any amin'ny zolina tsony amin'ny fahalebiazana fa ety manodidina ety any no mba mitaditady karamakely toy izao dia nefa tsy misy le izy ny olona tsy manam-bola dinina ro nanakaramanenay io mba iziny ny asa sahaza ao nay tadorako zo zay ty ampanasam-bahao nefa ny tokony hoe mba ary any amin'ny orinasa afakaba sahaza ao anay reny pirenena tsy mahafoy any Madagasikara hita tamin'ny sary feo teo fa tafahitsika ao anatin'ny lalina ny firenena miamahanitra ny sarambabe-bahoaka fa miamanankarena ny vitsy vohitsakitsaka ny demokrasia atao tsinotsinona ny zon'ny olombelona overezina ny asan'ny tsirairay tsy sanatria ozony na torabato avy anan-danitra fa voka ny fitiavam-pahefana sy fitiavam-bola
fatatsika tokoa izy reo vondron'olona tompona ndraikitra amin'izao fahoriana tsy tapesipeseny mianjady amin'ny tanindrazan'izao manantena mbola hijanona eo amin'ny fitondrana nefa izy ireo koa mino a fa vonona ny olo-pirenena hijoro anohitra izany mba hanandratra ny Madagasikara masina ny tanitsika ho arovy ny arenatsika tonga ny fotoana andraisana ny didy lehibe manasa anareo ny tenako manoratra ny tantaran'ny Madagasikara ho any amin'ny fiovana ho any amin'ny fivoarana Général Giratimo Arvony candidat ho filoham-pirenena. Hery vaovao ho an'i Madagasikara. Hery Rajaonary Mampianina. Hery Rajaonary Mampianina. Fifampitokisantsika ireo, fifampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka rehetina. Zay ny zava-dehibe. Dra izao a dia candidat mivelatra amin'ny rehetrarehetra, ny olona rehetra ke manana ny safidiny ary ajaina amin'izany safidiny zany. Fa eo e candidat mivelatra amin'ny rehetrarehetra ao, manatsotra tanana amin'ny rehetrarehetra ary ampiavana ny rehetrarehetra koa. Ilainy vahoaka malagasy zany mba hanarenana ny firenena. Faritra isin'ny tantsaha mba mety akasobe. Ka hoy izay hoe raro ny loatra raha ny misy ny vahoaka maro anisa izay tantsaha no alenanay. Tsy maintsy amin'ny alalany fifidianana ihany no ametrahantsika fitondram-panjakana izay tandalana. Misy no milaza fa tsy adidinay eo no milaza an'izany. Ka hoy izay hoe mba gaga amin'izany izahay. Raha pitsanao rehefa iantsony olona andao hifidy ny rano, andao hifidy andranona, maninona ny tsy aitsonao ny olona no anateteraka ny adidina amin'ny fifidianana. Zay no everinay fa didy masina tokony atao a. Fifaliana no itokanana ity quartier général ny hery vaovao Madagasikara eto Toamasina ity. Toamasina no trantazako amin'ny androany ity. Fa ohatrany mahita ny vahoaka malagasy ray manontolo aho satria mbola maro elaleo avy any amin'ny faritra hafa te hiteny amin'izao tontolo izao amin'ny andro ity fa zao ny vahoaka malagasy rehefa miaraka, toy ny vahoaka malagasy rehefa miaraka ary mety hampita zavatra ny vahoaka malagasy rehefa miaraka. Mbola te hiteny amin'ireo iraisam-pirenena eo aho fa eo vahoaka malagasy reo rehefa miaraka tahaka izao ary indrindra mena hery vaovao dia tena hery tsy haiko aina hery mahery vaika entina mpandrosoana amin'ny firenena. Miasa mifototra ampandrosoana ny firenena. Mora mangy ty aho mpampivezivezy eo ihany dia tanàna ny fitiava-tanindrazana no alalako an'ity tanàna mora manga ity satria dia maro no nandatsaka ny rany noho ny fitiava-tanindrazana teto amin'ity tanàna mora manga ity. Ty tanindrazana ohatran'izany koa aho miasa zandry tanora o zany no kendreko, zany no kendreny ny hery vaovao ampiroboroboana aisy ary ampitomboana eto amin'ny faritra misy aminareo mahita tetikasa fotodrafitrasa maro izahay manakevitra maro izahay. Hery vaovao ho an'i Madagasikara. Hery Rajaonary Mampianina. Hery Rajaonary Mampianina. Atenay zany ny soran'Andriamanitra izay
tena materaky izy tsika zao sady fanatanaefaninarabe satria anao mino fiasantsika fanenetsika andro rasitsika teraka moa zany da fisakarety tevia iaho tsara zany zay hofantasy fa iaho moa zany olo moko fomba gny mamanga tsy mahay tany via ny rasy za da teraka be lisoside abako amin'eny da teraka mena be gna tsy magnavakavaky se gasy sika zany naizanaiza toerany misy asika gasy sika zadigny vazaha mipetraka amitsika eto za resitsika hoava zany da magnaja ny fombafomba sika fipetrara eto zay ataovinareo andoa tsara misy zay zavatra zay tany zay mafitory ny fampiarana ny lalàna na ho any madinika ny rambany na ho an'olona ambony tany zay tanao faleovatena ny fisarana na ny fisarana miasa malalaka tany ahitanao ny fahalalany mpanao gazety afaka maneo hevitra zany rehetrarehetra zany raha atao vanitokana no afantaranao fa misy demokrasia ny tany ohatra fotsiny zany raha tilaza tsika ony afantare mahazatra tsika Etazonia mahazatra tsika tena malalaka tsara mety ny fitenenana ny zavatra tao dia ireny sotoavina reny dia iarahanay rasinay nefa mampiavaka ny malagasy ray tsy mivaky ny tena demokrasia ampiarina vatana eto amitsika eto ahoana moa zany demokrasia ampiarina vatana zany dia demokrasia ampiarina amin'ny alalany fampiarana ny vody-maoka itinéraire-pahefana tena izy zany hoe ny décentralisation effective raha atao tsotsotra zany dia fanomezana fampandraisana antanana ny vahoaka ny hoaviny ny vahoaka isa-pasa isany toerana misy azy dia omena fahefana handray antanana ny hoaviny ny fampandrosoana ho aminy manomboka anao fotany ka saty amin'ny province raha ka misy ny province dia omena fahefana reny hampandroso ny efa hatramin'izay ny papay no nanana singa miaro amin'ny fahaterana ity voankazo ity dia nofidiana manokana amin'ny fanamboarana amin'ny vao shampoing no zava-tsoa maro entiny toy ny vitamine A, C, C. Ny vao shampoing papay dia mitondra hery lehibe tsy fampanolana lalandava ho an'ny volo. Miaraka amin'ny vao shampoing, ny volonao dia ho salama, amélapiratra riverina amin'ny endriny naturale. Utilisez vos shampoings et retrouvez l'aspect naturel de vos cheveux. Vaolina, vovon-tsavony isan'andro. Yeah.
boissons Algéras. Super Choco! Super Choco! Wow.